Mamerina ny araba ho antsika rehetra manaraka ny zao vaovao makasika ny rivodoza zao indray ary omenantsika avy hatrany ny vaovao makasika izay rivodoza izay tamin'ny fitora ariva sy roapolo minitra teo dia niditra tanety teo amin'ny distriktan'ny Morombe ny ivony ilay rivodoza Alvaroa araka ny tsara efa tantsika amin'ny sary dia efa aty anaty tanety any amin'iny manodidina ny distriktan'ny amin'iny manja iny izay foibeny izay mitoy araka izany ny rotsakorana betsaka sy matevina amin'iny tsy mandrefana tapany avaratra tsy mandrefana iny manodidina ny Morombe indrindra ary hitatra tsikelikely makany amin'ny voatany izay rotsakorana izay ho an'ny anioalina somary ny hena moa ny heriny rehefa nipakany morotsiraka ity rivodoza ity izany hoe ny rivotra ny hoetiny dia manodidina ny 100 kilometatra isan'ora raha toka 700 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy hena hatrany moa izay herin'izay satria dia antanety ity rivodoza ity ikisaka miatsinanana izany makivaky ny faritra atsimo iny ity rivodoza ity amin'ny afainganam-pandeha 12 kilometatra isan'ora raha izay afainganam-pandeha izay kosa no jerena tsy fiovana firy dia tombanana ivoaka amin'iny faritra vatovoavy fitovinana iny zany ny sisa velan'ity Alvaro ity any amin'ny rapitso alany na hoe ny larobia voamaraina zay ny makasika nyity rivodoza ity tsy misy fiovana kosa nefa ny makasika ny loko araka izany zany hoe mahazo filazana amin'ny loko mena hatrany i Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary filazana amin'ny loko mavo kosa Mahabo, Beroroa ary Ankazoabo sy Sakara. Tsara ny maramarika araka izany fa mahazo filazana amin'ny loko mena makasika ny abetsahan'ny rotsakorana zany ireto faritra ireto dia Morondava, Mahabo, Manja, Morombe, Beroroa, Ankazoabo, Sakara ary Toliara voalohany sy faharoa. Mahazo filazana amin'ny loko mavo makasika ny abetsahan'ny rotsakorana kosa ny toerana lalovan'ny ity rivodoza ity zany hoe Matsiatra Ambony dia Iorombe, Vatovavy, Fitovinany, Atsimatsinanana, Betroka ary Benenitra. Toy atsika avy hatrany amin'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny izay ho an'ny rapitso manokana zao zany dia manorana amin'ny ankapobeny zany amin'iny tapany atsimo nosy manontolo iny ampovoatany kosa dia mandrandrahona mety rahanorana miatoato amin'iny tapany avaratry ny nosy iny no maina misy tandrivindrahona ny morotsirakobeny ny voamaraina ny tolakandro kosa dia ahitana orana avokoa ny faritra maro manerana nosy fa aty amin'ny tapany avaratry ny ampovoatany izay rotsakorana zay no somary ho vitsivitsy raha toka oram-baratra kosa no mitoetra amin'ny manamorona ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso kosa indray dia somary tafalatsaka hatramin'ny 9 degré celsius amin'ny ankapobeny mafana indrindra aty amin'ny tapany atsimon'ny ampovoatany mbola mahatratra 20 aloha aty amin'iny manodidina ny Analamanga iny morotsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny tapany atsimon'ny ilan'ny atsinanana ary 13 any Toamasina any aty amin'ny andrefana indray dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 izay maripana ambony indrindra izay. Toy atsika avy hatrany ho an'ny toetry ny andro ho an'ny alarobia kosa indray dia efa manomboka somary maina ny tapany avaratry ny nosy amin'ny ankapobeny ny maraina raha ny tolakandro kosa dia mitoetra hatrany ny orana malefaka izay miatoato ho an'ny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny mbola mitoetra ny oram-balatra amin'ny apatelo ny avaratry nosy zany ankoatr'izay kosa dia mandrandrahona amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina ho amin'ny alarobia kosa dia misy fiakarana kely ny avoatany 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius morotsiraka atsinanana kosa dia 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius raha toka mihoatra ny 13 aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra aloha tafakatra 30 any Mahevatanàna any. Faranantsika amin'ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy ary dia maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro aty andrefana manontolo sy ny andrefana avoatany ny atsimo andrefana iny sy aty amin'ny faritra androy aty amin'ny apatelo ny avaratra sy ny morotsiraka atsinanana ary morotsiraka atsimo atsinanana araka izany no ahitana ny orana tandrivindrahona izay mety rankotroka ny maripana voavinavina kosa indray dia aty amin'ny avaratra atsinanana no misy fiakarana ny maripana mafana indrindra manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 izay maripana avaratra atsinanana izay raha tokany amin'ny morotsiraka atsinanana kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius mihoatra ny 13 hatrany aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia 13 degré celsius Mahevatanàna. Makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasa anao hatrany moa nanaraka ny vaovao makasika an'izay rivodoza zay amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.